Atolotra indray ny araba toko lasy toko vavy manjoy ny onjam-peo sy ny fahita lavitra MBS amin'ity arivany alakamisy fa 7 ny volana desambra 2024 ity iresakitsika amin'ity anio ity makasika ny fanabeazana amin'ny ankapobeny eny anivon'ny fiarahamonina mikasika indrindra moa zany ny tanora iarahana amin'ny vahiny anankiroa izay nasaina dia ao Andrianarisoa Tolojanahary mpandalan'ny enti-parazana sy ny pikabary ara-malagasy ny tenany ankasitrany ianao Andriamatoa tonga sy nanaiky nasain'ny fandarana ao an'ity arivo ity. Eny tompoko raha tonga hono ny asaramanitra dia ravoravo ny ambany lanitra mamerivery sy mamimanitra mandeha ideran'ilay Andriamanitra ka dia ankasitrahana Andriamanitra Andriananahary nasainao teto amin'ny plateau eto izay indra ihany koa miarahaba sy mirary soantsika rehetrarehetra ny eto amin'ny plateau ny ao ambadika ao indrindra tsika rehetrarehetra manaraka an'izao fandaharana dinika eto amin'ny MBS fahita lavitra izao. Ao ihany koa ny vahintsika faharoa Rakotony Irina Mahentsoa mpanabe tanora amin'ny sehatra eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa ny tenany ankasitrahana ianao tompoko. Nanaiky ny vahiny sy nasaina teto amin'ity fandarana dinika ity amin'ity arivo ity. Misaotra anareo eto amin'ny fahita lavitra MBS ny antso dia miarabanao miarabandamako ihany koa izay iaraka idindinika sy tafatafo eto amin'ity fandarana ity dia miarabana ihany koa ny any atokantrano. Ho amin'ity anio ity sika ity aloha zany tsara mpahafantarina dia ny ity aloha fa ity no fandarana farany ho amin'ity taona ity dia akaina kely isika dia miverina indray amin'ny taona ho avy amin'ny 2024 fa hiditra avy hatrany aloha makasika amin'ity lohahevitra ity sika ny fiarahamonina ny fanabeazana indrindra ho amin'ny tanora kokoa aloha zany no resaka ho amin'ity anio ity tsara resahana ihany na dia eo ary ny fiainam-pirenena mafapana satria efa tany saina ombenombeno hoe ny tanora no avy ny firenena ka tsy maintsy tsara raha resahana ao anatin' izany rehetra izany mialohan'ny tena hidirana amin'ny adevitra sy ny resadresaka miaraka amin'reto vahiny reto dia andeha isika anaraka an'ity fanadihadiana makasika ny zava-mahadomelona eto Madagasikara sy Antananarivo kokoa moa zany nataony ny mpanao gazety namana Germain Omenjanary andeha ho arahantsika aloha zay dia miverina eto tsika miaraka amin'reto vahiny reto mitondra ny heviny sy midindinika amin'ny tafatafa miaraka amin'izy ireo. 7 no isan'ny lehilahy raha 2 no vehivavy izany hoe 7 no isan'ny olona tonga mitsabo tena noho ny fitsindromana zava-mahadomelona etsy amin'ny hôpitaly loteranina Ambohibao. Antotanisana nanomboka ny volana Jolay ka hatramin'ny volana Novambra lasa teo. Mpianatra avokoa no ankamaroan'izany raha ny fanazavana. Raha ny tao anatin'ny volana Jolay, Aogositra, Septambra, Oktobra efa mahatratra ny amin'ny 30 zao ny olona no tsaboina vokatry ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelona. Ny betsaka indrindra amin'izao fotoana izao dia ny mahery indrindra ataontsika hoe héroïne efa mihoatra ny atsasaka ireo zany dia héroïne daholo. Dia moa ny toaka misy mampiasa cocaïne koa efa misy na dia mbola teo azo lasaina vitsy dia ao koa ny rongony tsotra izay foana fa raha fehezina zany efa ho atsasa manila zao dia héroïne daholo. Amin'le héroïne indray zany mibetsaka mpampiasa zao dia le mitsindrona tena betsaka fa misy ihany le mifoka héroïne sy mihevoka héroïne fa vitsivitsy iny fa ny tena betsaka amin'le héroïne amin'le atsasa manila teo zany dia mitsindrona daholo. Ny ao amin'ny salan-taona indray dia any amin'ny 20 n'ireo olona ireo dia ao amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 70 taona. Fa misy ny latsaky ny 20 taona, misy 12 taona, 17 taona, dia misy ihany koa mihoatra ny 70 taona hatrany amin'ny 70 taona ka hatramin'ny 80 taona zany ny saina teo anatin'izay volana vitsivitsy zay mihoatra ny 12. Ny betsaka zany dia amin'ny 20 ka hatramin'ny 70 taona. Misy dingana telo no araina raha hitsabo tena mahakasika ny toxikomane ary maharitra herinandro ny dingana iray manodidina ny 5 hetsy eo kosa ny totaly ny fitsaboana. Ny dingana voalohany fampisarahana ny teny frantsay sevrage, ny dingana faharoa fanarenana réhabilitation, dia ny dingana fahatelo atao hoe post-cure aorianan'ny fitsaboana zany. Ny sevrage dia fitsaboana an'ilay olona rehefa tonga eo le marary na izy resy lahatra fa tsy hiala hisaraka amin'ny zava-mahadomelona na izy entin'ny fianakaviany matetika dia mandalo an'izay sevrage zay dia mampiasa fanafody zany zay ohatran'ireny marary rehetrarehetra reny izy dia asiana sérum asiana fanafody mba tsy
anana ny fanaintainana sy zay arakaraka ny fisehoan'ny aretina io zany anaovana azy an'le fitsaboana zay ny dingana voalohany iny a mety maharitra herinandro 2 herinandro mety mihoatra n'izay 3 herinandro arakaraka ny fisehoan'ny aretina rehefa metsara izy zany a de vita zay ny sevrage na fampisarahana zay ny dingana voalohany fa ny dingana faharoa indray ataona hoe réhabilitation fanarenana io zany a amin'ny fomba fitenenana ara-medikaly de hoe psychothérapie taizana zany le olona hiaina amin'ny fiainany tsy misy zava-mahadomelona de fanarenana azy zany a fitaizana ara-tsaina sy ara-panahy de mbola mety mitohy ny fanafody a io a maharitra 3 herinandro de amin'io zany tsisy garde malady tsisy mpiandry marary tsony fa zahay no miandry azy a miaraka amin'ireo namana zay miara-tsaboina aminy de vita reo dingana roa voalohany reo a de mamonjy ny atao hoe post-cure izy ao aoriana fitsaboana ao aoriana fanarenana isaka sabotsy izy miverina aty a anaovana fizahana anaovana vondrona fampiresana inona ny olana ny mba tsy hiverenany amin'ny zava-mahadomelona intsony. Isan'ny faritra ahitana ny tena fiparitana io eto andreny vohitra raha ny angom-baovao izay natao ny etsy 67 hektara atsimo Nosy-be Andavamamba miparitaka ny héroïne eto amintsika ankehitriny. Antony maro no mahatonga ny tanora eto amintsika mitsindrona izany. Raha eo amin'ny sokajinasa indray manko zany ijerentsika an'izay a raha ny sokajinasa zareo zao a de tena tsy mifidy fa misy a ny mpianatra étudiant filazantsika azy a mihoatra ny tsy atsasa manila aloha fa mibetsaka an'iny aloha zany am'ireo de mpianatra étudiant na mpianatra amin'ny CEG a lycée a université de ao daholo zany sokajin'izay reo zany tena betsaka indrindra de misy ny olona manao asa tenany fonction libérale zany de misy koa ny mpiasa amin'ny mpiasa privé de misy koa ny fonctionnaire ary reo rehetrarehetra reo a atao tsiraisitsika ny fonctionnaire de tsy mifidy karazan'olona mihitsy misy mpanabe misy mpitandro filaminana misy ny rehetra karazan'olona rehetrarehetra hita eto daholo zany zavatra zany. Ny fonction libérale koa de misy asa karazany rehetra mandray an'le zava-mahadomelona daholo. Tsy maintsy tsaboina ara-batana ireo marary, tsaboina ara-panahy ary ara-tsaina. Dingana tsy maintsy lalovana izany. No mafisy ny tipitsabo ity hatrany fa ao ireo marary matsapa-tena fa efa reraka no tonga eny an-toerana ao ny entin'ireo fianakaviany. Misy mihitsy kosa ireo lasadala ka ireo mpitandro ny filaminana no tonga manatitra azy mba ho tsaboina saingy tsy maintsy jerena ny olona tena akaiky azy aorian'io raha ny fanazavana hatrany. Ino no fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety namana mahakasika ny resaka zava-mahadomelona somary eto Antananarivo kokoa isika zany no iresaka an'izay satria eto ihany koa no tsapa fa betsaka mpifamezivezy ary betsaka ihany koa ny tanora ao anatin'izay. Tao reo hoe mpianatra ny tena isany hoe tena voaresaka tao anatin'izay miditra sy milona ao anatin'izay zava-mahadomelona zay. Manahoana no ataontsika hoe antony mety mahatonga an'izay Andriamatoa, Andrianarisoa, Tolojanary mpandala ny entin-drazana sy mpikabary ara-pomba malagasy ihany koa inona ny hevitra afaka mety hoe mahatonga an'izay eritreritra zareo. Tena maro de maro ny zavatra mampatonga an'izany fa reto zavatra vitsivitsy reto aloha tena anisan'ny manosika ny tanora ho an'io. Voalohany mandositra réalité zany hoe misy andraikitra misy adidy tokony ataon'le olona nefa izy malaina nanao an'izay na tsy misy fahafahamanao na moyen ahafahana manao an'izay de lasa any amin'ny drogue ny analany an'le izy. De nefa moa iny rehefa mifoha maraina de mirapela ihany le izy hoe ito zavatra ito tokony ataonao mba tsy haivon'ny sainao io. Faharoa ny tsy fahampian'ny fahalalana, tsy ampy fahalalana ny olona ny tsy fahampian'ny fahalalana de rehefa tsy ampy ny fahalalana de maizina ny saina de sady miteniteny foana ny manaonao foana ny minakina poana de farany any amin'ny tsiziny farany. Ka io le fahalalana io nefa tsy mitovy an'le fahaizana ianarana any am-pianarana fa fahalalana hoety miaina sy hoety miatrika fiainana andavanandro. Zany hoe olona mahalala ny antom-pisiny sy antom-pivelarany fa tsy sanatria hoe olona mort vivant hoe mihinan-kanina de matory de mampitombo taranaka de mitango volan'olona. Tsy zay zany ny fiainana fa misy hoe inona ny antom-pisinao antom-pivelaranao nomen'Andriamanitra eto ambonin'ny tany
ny malagasy taloha reo taolo malagasy taloha reo a de nyteny mihitsy hoe alao tsy ary rehefa tsisy ilainanao eto ambonin'ny tany satria zany ianao sady tsy hira tsy anao tsy enjery fa nahalazo fotsiny de anao lavio izy tsika zao de zay ny antony manosika an'le tanoranao an'le izy a tsy ampy fahalalana maro be izy ny fahalalana azon'ny tanora de ohatra hoe amin'ny tambazotra tserasera de very fa olona hoe mahay a sy professionnel daholo ao tsy zay nefa ny ohatra hoe misy conseil ao zao ohatra hoe mifody roko fa rehefa vita zay a dia afaka ny adi-tsainao afaka ny tebitebinao nefa tsy zay le izy tsy mahafaka anazy iny satria ny antony tsy mampahafaka an'iny a eo ihany iny no afaka fa raha-pitsomaraina iny a miverina ihany de tsy mety fa ny tena mety zany de ampianarina an'le olona mihitsy ary io tena atao fanentanana ho an'ny mpitantana sekoly ho an'izay tompona andraikitra iatefaniny zany a hoe ampianaro any ampianarana ny tena atao hoe fanabeazana hoe famolavolana olo-kendry zany hoe tompona andraikitra fa tsy mety a le hoe ampianarina fotsiny le olona de asaina mahazo diplôma de lasa tsy mety avy eo de misy manintsika noty fotsiny nataona eny ampianarana misy aza nge olona be efa afaka baka de tsy mahalala hoe za ito anao inony fa ozy hoe mianatra fotsiny aloha de hito eo zany avy eo de lasa lany andro a lany fotoana de rehefa lany andro lany fotoana de mandeha am'izay midorogy satria tsy maintsy zay le izy efa tsisy atao tsinona ny eto amintsika raha teo ny fampianarana raha amin'ny amin'ny ara-panjakana indraindray misy zavatra tsy lavorary kely de le tanora lasa mifoito manao zavatra hafa ny antony manaraka koa de tsy mahatanty a dona sy fantsim-piainana zany hoe tsy mahazaka dona sy fantsim-piainana reny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany rehefa naomby a ny velatra tamin'ny fiainany reny a de nandalo zavatra sarotra be deabe daholo reny nandalo tsikeran'olona nandalo taimbava nandalo raombava nandalo tsifisina nandalo fiafina nandalo ilikiliky ny fiarahamonina ilikilika be deabe maro samy hafa e ataoko hoe difficulté ngamba miteny vazaha de reny a tsy zaka an'le olona de rehefa tsy zaka iny a de tsy mahita tory satria tsy mahay manamboatra saina tsy mahita tory miadi-tsaina lava de mandositra an'izay a de lasa misacrocé am'le drogy ary io a amin'ny voalohany izy tsy maintsy andrakandrana fa rehefa avy eo a lasa fahazarana lasa habitude le izy zany avy eo de ny antony manaraka zay tena mbola lava be raha hitarina fa ny antony manaraka koa de hoe tsy mahay mankafy fiainana efa miletika ao anaty zany le hoe sarotra be ny fiainana crise zao misy moa de mamerina mihitsy hoe za de totombitana simba ny avenirako potika de zany rehetrarehetra zany miverimberinao an-tsainy de zany nge manimba be ao anaty ao e manimba be ao anaty zay le hoe avadibadiky mipito lela vao miteny fa Andriamanitra lakalaka zay teneniny vava de tanterahana ny loza tahaky ny alika kely rehefa toatoavina izy de tamika ianao mitotoy hoe sarotra be ny fiainana tsy manam-bola mihitsy a crise be zao de tonga aminao le izy avy eo zay ny mampatonga an'le hoe rehefa miteny ianao a de misy onja tsy hita maso mandray an'iny de averiny amin'ny fiainanao na amin'ny teny sanskrit hoe karma fa karma amin'ny alalan'ny teny zay nampatonga amin'ny malagasy taloha rehefa mitsodrano zaza izy a de tena asiany fomba mihitsy asiany zavatra maro be eo misy nge tsofina rano de tafita amin'ny fiainana io zaza io e sady tsy miteniteny foana io tsy manao foana io tsy mihinan-kina foana io ary tsy mandray drogy satria tsara tsodrano tsara vavaka ny tsodrano mantsy sofla devy de le fomba atao hoe rutiel de rehefa vita fomba iny a sady tsara tsodrano olona masombava miteny a masotana mandray a ny tsodrano an'iny eo de azo antoka amin'ny fiainana iny fa tena olona andray andraikitra ka ny fanabeazana malagasy taloha mantsy any am-boaka ny zaza de efa manomboka beazana atao fomba izy vao any am-boaka teraka izy mbola atao fomba be deabe misy an'le hoe mandray telokely de manao ala volon-jaza misy an'le atao hoe famorana aiza daholo zany fomba zany am'izao fotoana zao ary tsika nefa reny rehetrarehetra reny a sady mahasoa ny mahatsara ary indrindra ny fomba gasy rehetrarehetra tompoko de tsisy finoana fa fahalalana sy fahaiza miaina fa afangarotsika le izy hoe ohatra zao hoe resaka famorana ohatra de efa manjaka eto amintsika iny didiboatra tsy mandeha raha zao e ao tsy mandeha raha nefa ny tena izy a le mandeha raha iny hoe irotsaka ny andolo-lanitra sy ny tsirony tany efa tsodrano izy zany ka iny no lasa midepasy time maraha miresaka be an'iny a fa iverina ato amintsika le izy a hoe tsy mahay mankafy fiainana tsy ampy fahalalana de reo tanora reo zany tokony ho gidena mihitsy hoe inona n'le zante personnel inona mission de viany hoe inona ny antom-pisiny antom-pivelarany fa ny olona anankiray a tsy sambatra sady tsy mivelatra zany ny fiainany
rehefa tsy manao ny hira ka na ny antso ampanaovan'andriamanitra anazy mety hoe miasa ihany izy fa manenjika farany volana fotsiny mety hoe miasa izy fa noho n'le sary zao hoe za efa niteraka de tsy maintsy mandoa ekolazy tsy maintsy mandofa tranon'olona de miasa izy de manao monotony fotsiny fa izy tsy sambatra zany tsy mivelatra ny fiainany tsy mandeha araky ny tokony ho izy zavatra ataony de ohatr'izay le mampatonga an'le olona midorogy eto zany de ateno atsipy ho an'ny olona hoe ny fantsy reto tsy maintsy lalovana ny dona tsy maintsy lalovana fa laivo sary an-tsaina hoe ohatran'ireny mpanao boxe eny ambony ringy ireny tsika zany hoe isaky ny lavo de mitsanganaingana isaky ny lavo de mitsanganaingana fa reo vao taraiky eo am'le lavo eo ianao de mitohy tsy misy anao fiainana jerevo tsara tsika vao maly angamba nanaraka coupe du monde olona matato dona daholo re miakatra eny ambony kianjo reny efa voaofana be reny ary matoa izy tafakatra finaly loatra reny de misy condition physique arahany be de be fa raha olona kelikely endaka sy le ao an-tsainy le malefadefaka ny tena marina mantsy ny saina ny tena mila matanjaka fa ny vatany iny eo ihany ka rehefa matanjaka ara-panahy sy ny ara-tsaina de mandeha mivelatra tsy kelikely ny fiainana fa rehe vao tsisy ara-panahy ny mampatonga an'le gasy talonga ery reto hoe tia fahalalana sy tia fahendrena satria reo no elatra roa andinana amin'ny fiainana fa rehefa tsisy an'ireo tsy tafavoaka zany fa ny amintsika zao nge ny lobe atsika ny tadiavintsika hoe io ny matafity tsy matafity zany ny lobe ka sandro be tsy mba hery ny ataon'ny rano tsody fato ozy izy ny tolo de zay le izy hoe ny fahalalana sy ny fahendrena aloha de manaraka ho azy ny zavatra rehetrarehetra manaraka ho azy ny vola sy arena manaraka ho azy ny fanambinana mandeha ho azy ny vady fa zao mantsy ny misy zao tanora ohatra hoe miaraka mifankaty izy de fitan'le anankiray izy nefa efa nametrahany fatokisandao le tena ro voilozanao de very inana de de nilozany tokoa ary de kivy de lasa ty am'le am'le zava-mahadomelona zay le mandositra réalité de lasa izy ko ngainy afaka récupérenao ny olona nge tsy afaka terenao am'safidiny fa ny afaka atao de hoe ny saina sy ny fanahinao no mila amboarina de zay ngamba aloha ny amaranako ny anjarako am'ty voalohany ty fa manjary lasa mipahana ela be misy namana avy antsika ho avy any am'izay resaka ataontsika hoe mety eo endrika hialana amin'izay ataontsika hoe dépendance na hoe efa fitopisa inona moa zany filazan'zany hoe raiky tapisaka le fifohana zava-mahadomelona fiakinandoha raha koton'irinona mahentso mpanabe tanora ianao efa natsidika teo ihany moa zany mahakasika ny hoe fahalalana fanabeazana ao anatiny mety hoe anahoana ny tokony ahitanao an'izay hoe inona ny mety ho lesoka satria tanora maro ihany koa no tezainao anatin'izay inona ny mety hoe antony mahatonga an'ireo tanora ireo mirona makany am'izay zava-mahadomelona izay de araky le reportage na fanadihadinana ataontsika teo hitantsika teo moa zany de hoe ny tanora misy ara voalaza teo mpianatra eny amin'ny CEG lycée université ny tena lasa miditra midoroka n'lay zava-mahadomelona ny antony voalohany aloha zany ny fahitanay azy ao anatin'ny resaka fiarahamonina ny fanabeazana de ny tsy fahampiny ny fampiresahana ao anatin'ny tokantrano satria ny fanabeazana aveliko foana hoe ny fanabeazana de miainga avy ao anatin'ny tokantrano rehefa ao anatin'ny tokantrano ny tanora anankiray na ny ankizy anankiray manombokatany amin'ny ankizy de mandeha ny tanora sy oatra zany rehefa ao izy ny tsara fanabeazana de iny no ety ny eo amin'ny fiarahamonina aloha de eo amin'ny fokotany ny commune ny district eny ka hatramin'ny firenena sy eran'izao tontolo zao misy ka rehefa ao ny ratsiratsy le fototry le fanabeazana sy le fifampiresahana de lasa mivona any amin'ny tsy tokony ho izy lay tanora eo ihany koa ao anatin'izay tsy fifampiny fifampiresahana zay zany le fiainatsika am'izao mihitsy ny lasa mahatonga an'izay satria na ny antony ny ray aman-dreny de lasa mitaiza fotsiny fa tsy manabe nefa ny ray aman-dreny mpanabe voalohany anakireny nambarako teo zany hoe le mitaiza fotsiny zany de hoe andeha hitady voly zahay ray aman-dreninao mba hinananao sakafo mba andananao any tsekoly mitovy am'zana-bahoaka mba anaovanao hividanana akanjo anao hividanana kilalao anao rehefa tonga ny fety sy notrany zany de lay zay zany lasa zay lay lazaiko teo hoe lasa mitaiza fotsiny sisy ohatrany hoe sanatriny vava hoe ohatrany hoe mitovy amin'ny akoho zany de misy zavatra tratrarina hoe ahoana na tonga n'ty akoho ty mba ho lasa atanjaka sy lasa ngeza be de hoantsika am'izao
de tsy mialatsiny ifonako tsy mampitovy amin'ny olombelona sy ny biby akory fa le any am'le resaka fitezana zany hoe mitaiza fotsiny zany ao anatin'le izy le ray aman-dreny fa le fanabeazana lasa adiny isika taloha misy arany fianakaviana ny ankonana mbola manao an'izay ary aprisiako eto de fa mampirisika ny ray aman-dreny hoe ny anisany anankiray anaovana ny fanabeazana ohatra ny namako ato zao mpandinika sy mpandalana resaka fomba malagasy izy a ny tolo taloha rehefa eo amin'ny arivariva takariva morom-patana moa filaza azy de misy le angano zay ataon'ny olodehibe sotra zany a reny de fa hisotomana lesona sy fanabeazana eo fiainana zao misy fianakaviana rehefa misakafo izy amin'ny ariva satria iny sisa ny fotoana ahafahana hoe miara miresaka eo daholo a de pihana mihitsy ny fahita lavitra de miaraka misakafo eo a eo ny ray aman-dreny zany manao no fianaranao ohatrany tsy mety le zavatra nataonao ohatran'izao iny mitaraina ny any am-pianarana fa misy zavatra zany hoe eo zany le fifampiresahana eo anivon'le le ankohonana ao anatin'le fotoana ny sakafo zay rehetrarehetra zay tsisy de lasa zavatra eny ivelany no hitan'le tanora de vero fa mety aminy ao anatin'izay zany le namana le fampitaritarika mitaritarika tsara io ao lesy mba mandraisa kely ao ky mba tsy maninana io e jereva zavatra tsara io rehefa aveo ianao rehefa mifoka an'io na misotro an'io de lasa sambasambatra adinao daholo ny olana araky le nambarana hoe tsy namako tato hoe tsy mahazaka le réalité amin'ny fiainana de lasa any sisa no hitadiavana tsiro ny fiainana de zay le fampitaritarika zay sy ny fanandraka andramany manao rakoty de zako mba izy ara mazaka le iziko zako hoe de olona niaraka teo ihany ve de zay zavatra rehetrarehetra zay zany no iveriko fa antony mahatonga ny tanora am'izao fotoana zao lasa mandray an'ilay zava-mahadomelona zany hoe ny zavatra tiako amafisina zany de hoe ny fanabeazana de miainga avao amin'ny ao anatin'ny fianakavona ny ankonana zay vao mitatra amin'ny sehatra isan-karazana somary iverenako ny makasika an'ilay ataontsika hoe fanatotoloana na hoe le teknôlôjia ny resaka tambazotro nareo serasera eo ihany koa le fotoana tsy ampy ho an'ny ray aman-dreny sy ny zazana ka ifampiresahana fanabeazana foana moa zany le resaka mazava ho azy a raha io ary ve zany ny zava-misy io ny fanatotoloana io ihany koa tsy maintsy hoe lasa ohatrany hoe zay tsy maharaka ozy izy no taraiky be ao anatin'le le fotoana taonjatontsika am'izao so de mba tokony hoany ihany koa ary ve no ataontsika hoe lalana anankiray ahafahana manabe an'le tanora ao anatin'izay resaka zava-mahadomelona sy niady amin'ny zava-mahadomelona zay na hoe fanetanana tokony hoentina sy ataontsika hoe itsofohana lalindalina kokoa ahafahana manao an'izay fanabeazana zay angamba tena marina de tena marina tokoa zany satria tsika ny fandrosoana de fandrosoana fa ny fomba tsy ariana ny fady tsy ariana taloha zao ohatra hoe raha mihina misakafo ny malagasy de teo ambony ravin'akondro de vary foana ny hoanina zany na hatram'izao ary fa ny vilia ny miofa zay le tsinona le fandrosoana de am'izao zany tamin'ny taloha avy miandromby dadabe de misy an'le hoe takariva morom-pahatra de zay vao le hoe takariva morom-patana de dadabe rehefa eo de mitantara fiainana izy de manatsoka fahalalana le zafikeliny de lasa endry le zaza iny fa ny am'izao zany raha tiatsika hoe iverina am'izay satria le tanora variana mitambazotra serasera de ohatra hoe mpitondra fanjakana ohatra na zay tompona andraikitra mamorona video isan'andro ohatra hoe video mampatsara fiainana ohatra video mampandroso fiainana ohatra tsy fantako zay anarany zay zao nanao le hoe sopapasopakady milahitrehana fiainana fa iny moa raha iny tsy maintsy bosy tena kotsiny fa raha tsy zany tsy hitan'ny tanora rehetrarehetra eto Madagasikara zay nefa ny mandany teti-bola maromaro de raha tsy ny fanjakana mandray andraikitra am'izay hoe ndeha hanao fandaharana kely amin'ny fanabeazana atao amin'ny Facebook isan'andro ohatra na tsy voatery Facebook fa YouTube zay tambazotra rehetrarehetra de reny no rehefa be vue io de tsy maintsy lasa le tanora liana am'le izy de akoatran'izay io zazy io rehefa ao an-trano na efa ngeda be io ary de mila atao hoe atao mahatsapa fitiavan'le ray aman-dreny foana ohatra zany hoe miteny zany dada sy neny hoe mahafinaritra ianao tiana foana ianao na dehibe de ary sy ny sisa fa tsy le manozona fotsiny hoe kiara alika maty ty zao mialatsy fa tena misy ray aman-dreny mpanao an'izany nge ho avy any amin'iny resaka isika de manaraka
tsy ratsy mandrakariva le manao an'le carte sur table ohatra zao ataontsika telo mirahalahy zao zany hoe manao fasy eo ny ray aman-dreny sy zanaka hoe inona no tsy mety manao ahoana ny fiainanao nanao ahoana ty tontolo andro ty inona ny lesoko inona mampakivikivy anao raha kivikivy le zaza zarahina fahalalahana sy fahendrena izy ianao zany eo an-trano voalohany indrindra hoe modely mizara fahalalahana mizara fahendrena ho an'le zaza de lasa miahendry io satria hitan'le ray aman-dreny hoe ty fahalalahana ty fahendrena ty fandrosoana le anina fa reo vao ohatra ka hoe ny am'izao nge sanatry vava lasa ohatrany hoe hotely fatoriana sisa any an-trano de toeram-pisakafoanany satria tonga rehefa hariva de samy misakafo de lasa samy atambodin'ny telefôna samy atambodin'ny telefôna manao Facebook eo de zany hoe tsy mifankahita fa eo ihany de inona moa ny zavatra ho fiainana hovanina am'izany reto tsy hovanina am'izany ny fiainana fa io a miainga amin'ny fanabeazana sy fahalalana hoentina amin'ny fiainana ka le averiko foana le teneniko tery aloha hoe tsy ohatry le anarana any am-pianarana ny secret matafita amin'ny fiainana eo iny manampy iny ilaina amin'ny fianarana fa le fahalalana hoety miaina amin'ny andavanandro ny fomba sy ny fady malagasy inge zao zavatra tena fahalalana nolovaina tamin'ireo tolo malagasy ireo zay azo ampiarina be de be amin'ny fiainany ohatra hoe aza manasa tongotra amin'ny tongotra ny tongotra zao manitsakitsaka ny tongotra ao de lasa maty asina zany ny tenanao satria anao tsy manome asina ny tenanao de zay nefa tsy ianarana any am-pianarana zay ohatra fahalalana de be ny zavatra navelan'ny tolo ohatran'ny reny zavatra reny a fa efa manomboka adinidinitsika de makasitrana moa ny MBS ohatran'izao a manao fandarana fanabeazana de mba mitsipy any am'le tsika rehetrarehetra any atokantrano any fa io tsy inona atao trano tsy efa nirery a rehefa miara mironontsika manao an'le fanabeazana miara mironontsika mikirakira n'le fianarana io a amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra de mihamandroso tsikelikely ndraso fampianarana eto amintsika efa tokony hovaina hoe zavatra mba secret be de be mahatafa amin'ny fiainana zany akoatra le anarana ohatra hoe hianatra gestion a de tokony misy tovana iny hoe zao daholo reto misy secret ahafahana matafita amin'ny fiainana tsika manana be de be tsika malagasy tsika nisy olokendro be de be teto fa tsy voatery olokendro vazaha foana nge misy ohatra nge zany dokotera Joseph Rakotondrainy zany nge anisan'ny enjana teto zany Randria Miadanarivo ary reny nanoratra boky daholo reny olona enjany reny tsy teny olona betsaka fa sao de manahirana amin'ny taranaka zareo fa be de be reto ny olokendro malagasy de reny lalinina fakafakaina ohatra hoe tantara sy fombandrazana be fahalalana mahasoa sy mahatsara fiainana nge ao de ampiarinao amin'ny fiainanao de iainanao de mandroso tsikelikely ny fiainana mandroso tsikelikely fa tsika mantsy reo vao nitady androso de mitetiky ny mazia de zay le rairabe ao amintsika hoe raha te androso de hito ampiasaina de eo ny eo ihany tsisy an'izany ka zavatra mampiresaka fotsiny zay olona manao an'izany fa io tsy maintsy misy dingana maro be zay vao tratra ny tanjona anankiray fa tsisy azo foana zany zay mampatonga ny tenin'ny tolo reny hoe mivalala raha tsy azo raha tsy andreny ilika mahakasika an'izay Andriamatora Kotonirina Maintsoa manabe tanora ao anatin'izay ny ataoko hoe somary mitovy ihany zany hoe ny teknôlôjia miasa be ao anatin'le izy sody ataontsika hoe sao de afaka anaovana hetsika anankiray amina resaka fanabeazana na amin'ny tanora amin'ny ankapobeny ary fa tsy hoe mijanona amin'izay tontolony hoe zava-mahadomelona izay ihany mety anahoana ny mety hoe hofitrangan'izay mety ho tafita ve satria mantsy izy io mantsy matetika zany zay no reny amin'ny fiarahamonina eny hoe rava le fahendrena malagasy efa natsidiky namana tato ihany fa eo ihany koa resaka mandeha ny anivon'ny fiarahamonina ihany koa le izy mihitsy koa tsy voiziny na le fahendrena na le na ataontsika raha fotsiny hoe fahendrena maha malagasy sao de mba endrika raha afaka trandrahana ny resaka teknôlôjia sy ny fanatotoloana le izy aloha zany tsy afaka ny ala amin'ny hoe zava-misy tsika de le zava-misy a le io zany zao ny Facebook ny tambajotran-tserasera isan-karazany ahafahantsika manao zavatra tsara ndao ampiasaina amin'ny zavatra tsara le izy fa tsy hoe andanina fotoana sy ampiasaina amin'ny zavatra ratsy misy olona be deabe mahazo vola n'olo le fanaovana le izy fa misy olona be deabe lany fotoana fotsiny am'le fanaovana le izy isika taloha mino atsika teny mirahalahy eto amin'ity plateau ty zao a mbola natratra n'le tany ampianarana le antsoina hoe matière mihitsy le izy hoe éducation civique
de za zany rehefa eto moa fahita lavitra mety ahafahana hoe manao antsoavy ihany amin'ny zay lina ao anatin'izay hoe tetikasa zay hoe andao averina amin'ny alalan'ny Facebook sy ny fahita lavitra ny fa ny materana ny taranjana le taloha zay nampianarantsika hoe éducation civique satria ny ankizy de ao ny andaniny fotoanany akoatra ny any ampianarana ka za zany mahita hoe ampiasaina ny zavatra rehetra anaovana tsara hoentina amin'ny zavatra tsara zany le izy tsy voatery Facebook ihany tsy voatery YouTube ihany tsy voatery Instagram sy ny réseaux sociaux misy fa na io fahita lavitra ohatrany hoe atao amin'ny MBS zao tsika fa ny fahita lavitra zany sy ny radio zay afaka mandefa an'ireny fandaharana ireny atao avadika ho tsika fandaharana zany le izy lay taranja hoe éducation civique mba ahafahana mampafantatra ny tanora ny zavatra tokony ho ataony ary ampirisihana mihitsy ny ray aman-dreny ankoatran'ny hoe ankoatran'ny any ampianarana de ampirisihana mihitsy ray aman-dreny mba hiteny amin'ny zanany anaraka an'ilay fandaharana rehefa avy eo zay zany zavatra anankiray afaka ampiasaitsika satria io zany zavatra misy eo tsy afaka hiala amin'io tsika tsy afaka tenentsika tsony ny ankizy am'izao hoe aza manao Facebook tsony aza mijery télé zao koa manko le izy lay fahita lavitra na le Facebook réseaux sociaux zany misy zavatra alefan'ny olona na alefan'ny vondron'olona na sahala am'izany mitarika sy mampiseho an'ilay ohatra hoe sika ohatra hoe filme ohatra misy film zao anatin'le film misy olona mandray zava-mahadomelina misy olona mitsindro na sotra zany de iny ny hitan'le tanora de rehefa avy eo de ay tsara iny zavatra iny zany hoe maika be izy satria ny zavatra velony ao anatin'ny sainy de hoe zay zavatra rehetra hitako de tsara avokoa fa izay zavatra anankiray zay no andaondrayntsika avatatsika zavatra tsara indray izy hoe ity télé ity jerenao ty ny hoe misy fampianarana be deabe koa hita ao anatin'io za koa tsy miteny film de hoe mampirisika anao zavatra ratsy fa nylay fijeriny satria manko ny olona itsika telo lazo rasaina mijery de mety mahita zao namako te manga mety mahita anao maintso mety za mahita hoe mavo zany hoe tsy misy tsy mitovy zany le fomba fijery ka zay fomba fijery zay no mila ampitovizina amin'ny alalan'le resaka hoe fanabeazana amin'ny maha-olombanina zany ny ao anatin'ny tanora zay beazinay de ireo tanora reo volavolaina mba ho lasa olo-pirenena vanona zany hoe olo-pirenena zany vanona mihitsy izy vanona sady vonona de rehefa avy eo andro ny fianakaviana ianao ve andro ny fianakavianao sa ianao le mibilila ao anatin'le fianakavianao zany hoe eto amitsika manko mbola mino fa mety tonga am'izay ihany adevitsika rehefa avy eo am'izao zavatra misy am'izao de ny mpanabe indray ny mila beazina aloha zay vao manabe mba tonga anao lasa mpanabe de ianao aloha no beazina de rehefa avy eo anao rehefa vo anatin'izay hoe olona lasa manaraka zay fomba fanabeazana zay de lasa mpanabe anao rehefa avy eo zay zany le isy fandraindray zavatra hitany fiarahamonina le olona tokony mianatra le olona tokony anabe ilay teny masy teny sy toteny eo amin'ny fiarahamonina renireny lasa bilila moa le fomba fitenitsika azy de lasa ozy izy ny ankizy hoe isika izy raha manao an'izanyko normal be zay raha ahoana zay tsy anao nefa izy aza ohatran'izany tenenao ny ankizy anankiray aza mbola manao Facebook aloha fa tsy mety aminao tsy mety amin'ny taonanao le Facebook kary zanak'ilay aninazy aza manaoko ka sao de mba le fomba fianabeazana mihitsy kosa ihany koa no mila atao azorona hoe atao manaraka an'le toetrandro mba ahafahan'le ankizy eka ao anatin'le hoe azoro atao misy azoro mihitsy le fanabeazana ao anatin'izay zavatra teneniko zay le hoe atao azorona hoe andao ataotsika misy azoro zany le fanabeazany inona zavatra misy moyen ahafahantsika mampipita le fanabeazana andao zany io zany Facebook io ohatra satria io zany be mpanao indrindra andao amokatra zavatra anankiray arak'ilay temenamako tao hoe vidéo de rahana am'izay tompony andraikitra rehetra zay zany le tetikasa ohatra miainga avaty aminay hoe ty misy tetasika anankiray andao avelintsika anatin'ny Facebook na isan'andro na isan-kerinandro sy fantatra zay anaovana azy eo le éducation civique zay nampianarantsika de iny rehefa avy eo satria iny fitaovana anankiray zany hoe lasa mivadika ho fitaovana hoentina anabeazana zay le mizazoro lay zavatra ataon'ny tanora ao ny andanin'ny fotoana de ile andanin'ny fotoana iny ihany
no avaditsika mba ho hitondra fanabeazana ho azy fa tsy sanatria araka nambalako te andany fotoana fotsiny de andany vola apiditra crédit de avadika megaly fa aveo tsy zavatra azy zany fa mba rehefa aveo zany de nanapiditra mega tahaka ninona ary izy lany vola napiditra crédit fa misy zavatra tsoany tao zay zany le mizazoro makasika an'izay ihany angamba ho tairitsika ny ataontsika hoe tompona andraikitra isatsokajiny ao anatin'izay efa voaresaka teo ihany resaka fanabeazana eny anivon'ny sekoly moa zany mazava ho azy voaresaka teo ihany koa ny ainao manjery sy ny rehetrarehetra ho tairitsika angamba ny tompona andraikitra ao anatin'izay hoe inona daholo ny sehatra tokony hafahana ataontsika hoe mametraka an'izay fanabeazana zay mba ho azony daholo be le izy fa tsy ho voafidy ihany koa satria 6% no manao Facebook mantsy de ao anatin'izay lasa vitsy no voakitika fa angamba ho tairitsika hoe inona daholo ireo sehatra hafahana miditra sy mampita an'izay fanabeazana ho lasa olo-pirenena izay ihany koa ao anatin'izay ny tsy fifohana zava-mahadomela sy ny karazany Andry Matoa Andrianary Soatolo-Janary. Ny tena tsara indrindra de io nge décret am-panjakana de vita zany hoe misy décret de mandalana fanjakana anankiray hoe andao hiverina amin'ny mahakasy atsika tsika raha teo reto malagasy mipetraka eto Madagasikara de ny mahasoa sy mahatsara atsika zany zay fahalalana sy fahendrena navelan'ireo taolo reo taolo reo moa de tsiza fa zanak'Andriamanitra mitafy ny famandrana hidina teny amin'ny teny tao akaratra tany fanongoavana tao kolonjy tany Angavaotsinanina de reny fahalalana novaina tamin'ny zanak'Andriamanitra de noho izany mahasoa sady mahatsara reny karaha reny zany sady voizina amin'ny gazety ny voizina amin'ny télé ny voizina amin'ny radio ny voizina amin'ny Facebook atao ohatran'ny reny publicité sy spot reny ohatra hoe isika de tsy manasa tongotra amin'ny tongotra tsony fa manjary manisakitsaka de atao spot isaky meky zay atao spot de tsisy manasa tongotra amin'ny tongotra tsony inge hoe ohatra zany ohatra teny ndray zay ohatra hoe ny any ambanivohitra moa tsy manao Facebook ny ankabetsahany fa ny any ndray ohatra radio sy télé ohatra ny tena ataony de mba alefany amin'ny ainao manjery mpanjakana zany ny zavatra rehetrarehetra hoe mahasoa mahatsara averina le takariva morom-patana tadiavintsika ireny olo-kendry be ireny mbola misy an'izany ngeto a Madagasikara eto mbola misy zany olona tapindoha amin'ny fahalalana falabean'ny hevitra safonena amin'ny fahendrena be taona nandiniana mahalala ny apotsy miloaka mahalala ny mbavatsy tono misy an'izany ngeto a Madagasikara eto fa tsy hitatsika izy satria tsika mbola variana loatra amin'le rendrarendra sy fandrosoana zay iverintsika hoe mandroso reo olon'ireo nefany vonindreo hitondra ny anjara birikiny rehefa misy fanjakana anosika anazy fa raha ohatra kosa hoe izy ve mipetraka any ambanivohitra be de ny déplacement ny ainao manjery koa raha hiakatra plazy ohatr'izao tsy maintsy andoha plazy izy tsy hanao an'izany izy ko zavatra misy vola be de be miala amin'izany fa ny tena marina zany zay le hoe misy didy amandalana avy amin'ny fanjakana io hoe zao hito ny mahagasy atsika hito ny averina manaraka ho azy io teneniko anareo fa tamin'ny andrenam-pomerina nanjaka ngery reto ka tsy azo atao mifokarongony fa tato de eloko 12 mahafaty zany hoe mahatapadoa avy hatrany ka raha izay ohatra za tsy miteny hoe andao averina de tapahana aloha zay mifokarongony fa raha atao mafimafy zany le lalàna fa tsy ohatr'izay ohatra fa raha voaverina am'izay moa ve tsy zay ny tena mety atao mafy be zany le lalàna zay tratra manao an'ity de zao mahazo anazy de tsy avotsitra na misy tsolotra ary fa raha hoe avotsitra isaky misy tsolotra kosa reto tsy mety lasa mamotsitra olona meloko tsika zay mampatonga an'le taloha aloha to de amboarina vonoana ito fa so de manarana ka so de mivotsitra reny ratsy rehetrarehetra reny ny mamisavy ny mangalatra mifokarongony reny nge taloha to de tapahana daholo lohany fa am'izao moa efa tsy zany tsony fa de za tsy hiteny an'le dia zavatra iainantsika am'izao fa manahirana fa raha miverina amin'ny tena andoha rano mamalagasy atsika mandroso azy ty firenentsika ity jereo tsara ny japonais mandroso ny teknôlôjia mandroso ny tambazotra tserasera fa ny anazy ny fombany ny fadiny tsy ariany zany jereo ny karana mifaka sy mifototra amin'ny maizy azy izy de lasa lavitra be fa tsika eto fomba-pirenena hafa ny ampidiritsika eto amintsika ohatrany hoe zany hoe amboly rambomanga de hoe tefeo le rambomanga ny irery ambony vato nefitsika ery tany lona-kery rambomanga ny tokony ambilenao de tsy ety zany io na ivavaka andohalika sy aninona eo ary ianao misy ange zavatra tsy vita nito zany fa fomba daholo ny mahavita anazy
hoe fomba sy fady misy zao olona manantona mpitaiza eto Antananarivo nefa izy tsy mifady zavatra dia na lany fotsiny volanao lany fotsiny ange volanao mandeha any amin'ireny zavatra misy fadiny sy fombany reny fa zany hoe tsy fantako na natorony anareo na tsy natorony fa zay efa nanory dia efa mba mahafinaritra zany fa kosa raha laza fitadiavam-bola fotsiny ilay izy dia tsy mety fa ny fiarahamonina malagasy taloha mantsy miainga tamin'ny rindran-damina hoe firaisan-kina dia fihavanana dia reny le dia mivoaka tao anatin'izay reny hoe dina voaka tao anatin'izay hoe zay tratra mangalatra dia ataontsika zao dia misy teny arana be dia be eo misy teny arana be dia be eo zay tratra manao an'izao dia amin'izay milamina amin'ny fiarahamonitsika amin'izay milamina ny somary miala tsiny kely napaka anao le lalàna misy fa araky ny telenao teo hoe somary sadasada angany fa mpiarana anazy ho atsika eto mety hoe tsara ihany koa no manazava ao anatin'ilay satria miteraka resabe ao anatin'izay ny resaka hoe fomban-drazana netim-paharazana sy ny ohatran'izay misy fifangaroana kely ao anatin'izay hoe le fahendrena amin'ny resaka hoe ho ampitenenana sy ny ohatran'izay ve no andeha ho voizina sa teny hiverina andoha rano amin'le zavatra teny raha ny teny hoe miverina andoha rano tsy hoe hiverina isalaka fa fotsiny hoe ianao zao rehefa manao pataloha dia miafina ny zavatra tokony afenina dia efa mitovy amin'ny manao salaka ihany zany zay raha miteny hoe miverina andoha rano sy teny hoe ndoa hiverina inam-bary ambony ravin'akondro vary dia fihinana foana fa fotsiny hoe ambony vilia diralexa ohatra na tsy fantako izay nananareo anazy any an-trano fa tsy hoe mandroso ny teknôlôjia dia iova fihinanana dia tsy vary tsony no hanina fa zavatra maloto sanatria tsy zay le izy dia ny fahendrena tsy ao anatin'le ho ampitenenana foroporona taty ariny ireny fa ny amin'le ohatra hoe aza ny loha samangina ny jerena fa Andriamanitra tapony loha zany zao ohatra fahendrena goavana be nge zany loha samangina zany hoe sahanao hoe mampangina ny lohanao tsika ane raha angalatra zao dia misy mibitsika ao anatsika hoe tsy mety io fa tsika mbola manao hoe za tsy manana ko alaika io aloha dia ohatr'izay reny rehetrarehetra reny ka tsika zany raha za miteny foana mpitondra hoe zay mpitondra eo na iza fa tsy hanavahana hoe rehefa mifaky io miverina amin'ny mahagasy atsika dia lasa io fa raha vao tsy zay ny eo tsy lasa zany io ka akasitrana ianao Andriamatora kotonirina mahentso anatina fikambanana manabe tanora mitaiza tanora maro ihany koa ireo fikambanana ataontsika hoe mitaiza sy manabe mikolokolo an'ireo tanora ireo mety hoe inona ny fanentanana ao amin'ny andraikitra satria andraikitra ifampizarana le izy satria tanora samy tanora daholo ny tena inona ny mety hoe ho andraikitra sy tokony hoe anjara hoentin'ireo fikambanana maro samihafa hitaizana sy hanabeazana ilay tanora somary dila kely lay fanontanianao teo hoe inona no afatra ho areo afatra moa zany sa hoe fanentanana ho areo tompony andraikitra eto amin'ny firenena sy ny mahakasika an'izay moa zany lay isika zao resaka hoe fanabeazana resaka ny zavatra somary mahagaga kely manko eto amintsika dia ny hoe rehefa misy ministera anankiroa zany mialatsy ny voatona le ministera misy hoe ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia ny etsank'ilan'izay ministera fanabeazam-pirenena zany hoe ministera fanabeazana za zany ohatrany hoe indraindray te hiteny hoe sao dia tsy tokony zay ny antsona azy fa hoe ministera satria misy ale fampianarana ambony zay eto dia zany hoe ny anankiray zany tokony hoe ministera ny fampianarana maratonga fototra na hoe ambany ohatrany somary hafahafa satria lay zay zavatra zay manko mahatonga ray aman-dreny sasany manana le fomba fijery hoe lasa le araka le nambarako teo hoe mitaizainy sanatriny zany hoe lasa ohatrany hoe miompy fotsiny lay ray aman-dreny zany mialatsiny am'le fomba fitenena ohatrany hoe miompy fotsiny zany hoe ianao dia atao zao mena sakafo ianao maraina mena sakafo ianao atoandro mena sakafo ianao arivo zay ny anjaranay ray aman-dreny dia ampianarina ianao dia rehefa any ampianarina any dia any ianao mibeazina any ianao ny ampianarina zany hoe lay andraikitra zany lasa le ray aman-dreny zany lay tokony izy ny premier responsable no lasa tsy premier responsable fa mampita lay andraikitra any amin'ny ampianarana satria rehefa antanina ray aman-dreny de fa ahoana naleo ray aman-dreny tena mpanabe ka le zanaka irony fotoana vitsy any ny iarahany aminay zay miasa izy any ampianarana fa ny any ampianarana ny tena
be dia be fotoana ny fotoanany dia any am-pianarana ny azo fotoanany zany zany hoe le any am-pianarana zany eo am'izay zany le izy eo le andraikitra le tompony andraikitra samy hafa moa zany hoe akoatra n'lay fampianarana zay ampianarana le ankizy araky nambalana namako tato hoe ilaina akory tsy hoe sy ilaina fa ilaina de ilaina tokoa fa ampiana zavatra izay tena mitondra any am'le fanabeazana mba olo-pirenena vanona tokoa lay tanora anankiray na le ankizy anankiray misy moa zany am'izao sekoly ny eto amitsika ny eto Antananarivo sy ny era Madagasikara misy an'ireo le hoe sekolim-ponoana zay efa manao anjara brikiny ihany koa izy a zay le andraikitra ifampizarana ao anatin'le fanabeazana ao manabe am'ireny mpianatra ao am'ireny ary tsika raha mahafantatra tsara mihitsy fa misy sekolim-ponoana anankiray miankina amin'ny finoana anankiray zay mahafantatra tsara mihitsy fa somary mafimafy ny disiplinina ao aminatin'lay lay toeram-pianarana miankina amina finoana anankiray zany nefa ny zavatra anankiray tiako tenena koa hoe ny ankizy io a ny tanora io de ohatra ny fotaka amin'ny tanany io rehefa kejainao mafy be io a de misy miporisaka aina aty amin'ny sisiny rehefa kenakenainao koa io a de lasa midingindramo zay izy am'izay fotoana zay zany hoe eo am'le marimaritra irevana zay zavatra hoe ahoana ny fomba fanabeazana mba hatonga an'ity tanora ty ho lasa olo-pirenena vanona ho andro ny fianakaviana tokoa de eo ny fikambanana zay misy etsy sy roa be de be ny fikambanana mitaiza tanora mba tsy vary lava amin'ny zava-mahadomelona de lasa manao fanatanjahantena ery anakabeazana reny fanatanjahantena karakaraina fikambanana reny de inona ny antony zao fifaninanana fanatanjahantena zay ataonareo zao ny antony voalohany de mba tsy varibariana ny tanora fa mba ho salama tsara tsy hidoroka zava-mahadomelona zay foana no valim-panontaniana zany ka ny antony fisiny ny fikambanana maro samihafa zay miara misala ao anatin'ny fanabeazana de tsy hoe tsy akory tsy ampy lay any anivon'ny fianarana sy eo anivon'ny fianakaviana ny ankohonana fa ao ihany koa izy a mahita karazana ankizy be deabe mahita karazana tanora be deabe mifampianatra mifanoro mety hoe ohatra zao ohatrany hoe misy ankizy anankidimy ao anatina fikambanana anankiray ohatra anankiray zay teneniko foana moa zany hoe zahako ao anatin'izay sehatry ny fanabeazana tanora zay rehefa nisy tovolahy kely anankiray nampidiry lay mamany tao anatin'le fikambanana nisy anay de ozy izy le mamany hoe tiako izy ampidirinao aminareo ny antony de mba hiala am'le fomba fanaony mahazatra inona le fomba fanaony mahazatra izy io de ao anatin'le taona le tia mandraindray zavatra ao antrano zany atolatsety zany de misy vola mipetraka eo de alainy misy zavatra sarobidy mipetraka eo de alainy de amidiny de ividanany zavatra anazy zany le mangalangalatra zany ka tiana hiala am'izay zavatra zay izy a de inona zany ny zavatra tokony atao inona efa nataonareo taminy efa nikapohana izy efa nitenenina izy efa nataon'izao izy efa nitenenina tany amin'ny mpampianatra anazy izy efa mibedy anazy koa le mpampianatra fa ato aminareo fikambanana angamba mino fa mety hiova izy eo am'izay zany ianao le mpanabe ao anatin'le fikambanana mitady paikady hoe ahoana ny atonga nyity zazy ty na ty tanora ty hiala am'izay fomba fanaony zay de anisany anankiray zay hitako fanentina nampiarina mpanabe anankiray zay namana tam'izay moa de hoe andao zay vola rehetra anatin'ny fikambanana misy an'lay mety misy hoe misy tsy paipaika atao mety misy vola angonina de andao reo vola zay voangotsika ny tsy paipaika ataotsika izy ny asentsika mitazona azy zany hoe atao trésorier zany ohatra mba fiteny moa zay de eo iny zany fanefena toetra an'lay tanora anankiray ialany am'lay le fomba fanao zany hoe lasa fanabeazana ao anazy zany éducation par l'action zany hoe tsisy resaka be deabe satria efa voakapoka io tany amin'ny dadany sy mamany tany efa mety efa nazo teny mahery izy taty ampianarana fa ny adidin'ny fikambanana zany de hoe andao amin'ny alalan'ny fiatsika tonga de action zany zay le hoe éducation par l'action indrindra masy le paikady fanabeazana satria ao anatin'izao tsy azo ataony mikapoka ankizy sy ny zaza be de sy ny lalàna moa zany raha rany lalàna maromarina kokoa zay paikady zay mihitsy ny tiako ny votra tao anatin'izay fa de zay moa zany le izy hoe misy paikady tsirairay avy isaky ny fikambanana sy ny karazana fomba fitezana maro zay misy andraikitra tsika rehetra ihany koa anatin'izay somary iopana kely ho ajantsika eo makasika an'izay fa mijanona ihany amin'ny resaka fanabeazana fa iresaka makasika ny tontolo iainantsika anatin'ity manaraka ity hoe tsapa zany aloha
indrindrandrindra rehefa fotoana ny doro-tanety a mivangongo eto Antananarivo ny setroka ny aretina amin'izao fotoana izao a manjaka de manjaka eo ny zaza moa zany tena hita betsaka ao anatin'izay amin'ny resaka fahaseporana, resaka areti-tratra sy ny ohatran'izay inona no mety hoe antony tena mahatonga an'izay raha ny fijerinareo anazy amin'ny resaka doro-tanety fanapahana ala tsy fitandremana ny tontolo iainana fotsiny tsotro zao angambany inona no mety mahatonga an'izay ankoatrany hoe fanabeazana tsy ampy ohatrany lasa fahazarana ihany koa le hoe andoro-tanety rehefa fotoana amina fotoana anankiray amin'ny maha hoe mpandalan'ny enti-drazana mihitsy no mahakasika an'izay satria hita somary any amin'izay kokoa ngambany miompana le izy. Tena marina de tena marina zany. Zao aloha ny aletika ao andohantsika le mandoro-tanety tsy kolotsaintsika malagasy fa kolotsaina nentin'ireo mpanjana tany reo atsika le izy de lasa tafaraikitra teto amintsika. Fa tamin'ny taloha misy fiteny zay nge hoe zay mandoro ala zay mikapakapa ala de kapakapain'Andriamanitra e. Taloha ary mikapa ala tsy azo atao fa tainombo no atao fampiretana afo de iny no andretana afo de iny no anaovana sakafo satria ny olona taloha arina ny olona amin'izao ary de tokony ho zay mahatsapy izy hoe misy hery miafina ao anatin'ireo zava-maniry ireo. Ireo zava-maniry ireo de zato isan-jato ny eto Madagasikara sady fitsaboana, fanaovana fanafody angalana zavatra maro be dehibe ireo hoentina manasoso manatsara ny fiainana. Ohatra hoe nisy olona voan'ny vorika ohatra de any anatin'ireo zava-maniry ireo ala ireo no angalana ny fanafody de mahasitrana zay. Ohatra hoe tsy mandeha mihitsy fiainan'le olona nefa mba manao zay mety de amin'ny alalan'ireo zava-maniry ireo ny alaina. Ohatra hoe voan'ny rôdy ohatra sanatry vava de amin'ny alalan'ireo zava-maniry ireo ny alaina de be zany hoe misy asiny daholo ny zava-maniry eto amintsika ary zato isan-jato mahasoa de le tsika amin'izao nefa tsy mahatsapa an'izany tsony fa hoe dory ihany rangafa zao ve inona tsony na raha itsika an'izany ka zay indrindra mantsy le sao de hoe le avy aty ambony tsy napita ho an'le ataontsika taranaka aty aoriana no mety mahatonga an'izay koa. Ka tsika moa io le hoe zay avy nanenty kafe de tsy maintsy maimbo kafe aloha. De tsika zao vao na efa elaela ary tsika lasa zanatany de mbola misy toe-tsaina raikitra na raikitra ireo vazaha reo amintsika be de be. Teneniko anareo fa ny malagasy taloha nge reo vao misy rariny, reo vao misy zavatra tsy ara-drariny sy tsy ara-kitsiny miseho amin'ny fireneny de tsy manaiky an'io izy fa isotroniny lekomaty io ho an'ny taranaka fary-mandimbiny. Fa amin'ny malagasy amin'izao nge tsy sa manao an'izany tsony hoe io fa misy manao tsy mety sanatry mipitondra fa tsy manaiky an'io izy. Jereo tamin'ny adiny Menalamba reny tena olona tia tanindrazana daholo reny Menalamba VVA be de be ry zareo de reny nefany tsy nandeha tamin'ny mialatsiny ny teny anito tsy nandeha tamin'ny resaka fivavahana kristianina reny fa resaka kolotsaina sy fomba gasy nandresen'ireny an'ireo vazaha reo de afara tamin'ireny raha ohatra zany tsika tamin'izany ohatra hoe efa lasa kristianina ohatra zao daholo de namoa zany le vazaha de osotsiny tsika hoe amelany elo fa tsy hay zay ataony avelao izy anao fa Jehovah raha misy mamely ny vidy ameo azy koa ny havanany. Raha zany toe-tsaina nomely le gasy taloha ny ady tamin'ireo vazaha reo tsy azo zany ny fahaleovantena de zao tsika efa voky an'izay de zay ny ataontsika. De io zao misy mandoro tanety de simba ny tontolo iaina io zany le hoe mandoro amin'ny tsilany tsy tafaletika any anatintsika tsolo le hoe aza mandoro amin'ny tsilany fa mahavoatena de ny mandoro amin'ny tsilany zany efa fahalalana ara-tsiansy zany hoe rehefa tsy mino ianao ndana matory rem-pofandrira de mandro raha aloha fa le adevitra manahirana de ohatr'izay reny ka raha tafaletika atao anaty sain'ny malagasy rehetra zany hoe reo vao mandoro amin'ity de misy fanafody fanafody beto ka raha sanatria marary maneny na sanatria marary kiaky na sanatria marary ralahako de lasa tsisy fanaovana fanafody de tsy sa mandoro an'io izy. Fa ny am'izao nge efa tsisy an'izany am'dio abizina de atao saribao de atao kitay de zay matavy ny vola de sotrosotro kely tsika rehefa avy eo manaonao weekend. Zay nge ny ao anatintsika am'izao fa ny taloha tsy zay fa mitsinjo taranaka fara mandimby be ny olona taloha de zao tsika lasa maloto ny rivotra lasa be de be ny sazo mahazo atsika. Ary io ary indraindray io haitany be io nge indraindray io sazana zava-masina misy zava-masina tezitra satria betsaka ny fady voadika betsaka ny fomba tsy vita de tezitra zareo za tsy teny io izay anaran'le zava-masina aloha de rehefa tezitra io
dia mamely be ny haitany ny vary indraindray tsy mamokatra tsara dia lasa tsy ampy sakafo tsika malagasy. Ny tamin'ny taloha nge tsisy vava-dio sy vary zany, ny olona taloha tsisy hoe mahantra velona sy farahidiny sy mitrongo vomany zany, fa amin'izao ny malagasy no misy an'izany satria maninona efa lasa tsy ao ntsony le hoe le mitandro an'le fomba maro le mahasoso mahatsara, le fady le mahasoso mahatsara. Ny fady ny olana amin'izao mantsy vao miresaka fomba ianao dia miresaka fady hoe zany ve tsy efa nilozany toetrandro e, zany ndray le vanimpoatsampy e, zany ndray le asa maiziny e, zany ve efa tsy tokony atao mizazoro e, tsia fomba an'Andriamanitra ve inona mizazoro ataonao eo. De reny a rehefa averimberina amin'ny malagasy, averimberina amin'ny malagasy a de miverina tsikelikely reny, miverina tsikelikely reny fahalalany reny a, de zay izy vao tsy sa mandoro tanety. Fa raha ohatra mbola tsy zay a de tsy mety io. Malagasy taloha nge raha mandoro tanety zany manao ody afo izy e, de tsy mahitana an'io zany ianao, be dia be ny vohatra masina teto nisy ody afo fa hotain'ny vazaha fady de lasa may le izy, de tsy mety. Ka raha amin'izao ianao ny hanao an'izany a, ny olona rehefa tsy mahatandro fady sarotsarotra, ka noho izany zany rehefa tsy hanao an'izany a de aleo le fanabeazana natao. Tsy ho vitan'ny mpitandro filaminana tsinona ny aro lanjava-boary sy ireo ala rehetrarehetra ireo hoe ny mpitandro filaminana rehetra de zaraina de miambina an'ireo tsirairay ihany de tsy vita zany. Fa ny mety zany a fanabeazana ihany vahaolana amin'io. Amin'ny hainao manjery a misy décret-mpanjakana zany hoe isaky ny amin'ny fito maraina ohatra de misy fandaharana ohatr'izao a, mandeha amin'ny Facebook, mandeha amin'ny radio, mandeha amin'ny télé, rehefa tsy hanao a de mikatona tension anao, ohatra zany a. Mety hoe didiny be sandry zany kanefa ny azy zao reny firenena androsy reny a saika nanaraka nisy dictature kely nandalo a, zay vao lasa ny firenena. Fa rehefa vao tsisy an'izay reto samy manao zay tiany angentsika izao e, de jereo ary jereo ary mifetraka le samy manao zay tiany, samy manao zay mahafalifaly ny fony zay. Tsy mety ho ketsaina. Ie, nefa zay sarotra be satria izao raha te ho tafita amin'ny fiainana de tsy maintsy manaraka discipline, de mila mahazaka tenenina. Fa tsika malagasy nge zao raha vao mifampiteny kely inako ny lahy lamba mianaka andreo izy la na anivon'ny fiarahamonina raha tazana de taza satria izao efa tsy zakatsolo le fiainana midangana. De raha vao tsy lehenao ny teny anazy nge napatezitra anazy fa iny nikitika le atezeranao anatiny iny de ianao ny anangarany analany ny fony eo ianao. Andriamatorako tinirina mahentso makasika an'izay misy ihany nataontsika hoe fionana tampony a maro isan-karazany, raha tsy teny afa-tsy nyzay akaiky indrindra hoe ny coupe 26 sy ny coupe 27 ohatra zay zany zao ny farany teo. Coupe 27 a misy foana ny ataontsika hoe famatsim-bola indrindra ho antsika aty Afrika. Manahoana ny mety hoe fahitanao ny paikady eo anivony ataontsika hoe fitondram-panjakana na ny ministera miandraikitra ny resaka tontolo iainana sy ny ataontsika hoe fanentanana ny resaka amin'ny hoe andeha ho atao maitso indray Madagasikara sy ny ohatran'izay. Mihita vele izy sa hoe ohatran'ny hoe lasa fionana tapony fotsiny veran-javany. Resaka tontolo iainana aloha zany tsy alitra kely fotsiny mahakasika an'izay. Tamin'ny herinandro iny aho nanatrika fiety anankiray a de nisy fikambanana anankiray zay mpiaro ny tontolo iainana rehefa nitondra le pancarte na le pancarte banderole reny izy de nisoratra eo amin'le izy de hoe tsy isika ny mila ny natiora sy ny ala zany fa ny natiora sy ny ala tsy mila atsika. Zany hoe tsika olombelona zany le tiany zareo tenenina zany. Zany ny ohatra raisiko ohatra zany hoe rehefa no ala liniko zany le zatra tenenina de hoe ny ala sy ny environnement, ny ala ny rano reny zany tsy mila atsika olombelona fa isika ny olombelona ny mila azy. Zany hoe iny moa zany fanentana nataon'le fikambanana de ohatran'ny somary nanaitra kely anahy fa iverina amin'le fanontanianao hoe lasa zay manko izy raha vakina mazava le fanontaniana de hoe lasa fivoriana andatabatra fotsiny ve sisa izy fa tsisy ny action. Rehefa ao anatin'ny vanim-potoana ny hoe fanomanana ny fotoam-pambolekazo manko tsika zao am'izao fotoana zao volana desambra zao, rehefa tonga ny fotoanan'ny janvier février de mirohatra daholo ndray ty fikambanana ministera sy ny rehetra andao amboly azo raha zany misokatra ny tao-pambolekazo eto Madagasikara lasa daholo manofa taxi be, manofa tomobile, manofa reny daholo izy alizy a zavatra hita aloha de zao hoe anatin'le fotoana mpambolekazo raha manomboka amin'ny valo maraina ka hatramin'ny efatra le izy a ny mamboly azo ao anatin'io de amin'ny sivy ka hatramin'ny 12 zany mety lavitra be, fa ny amin'ny ray ka hatramin'ny efatra fodina dia zavatra hafa no atao eo.
zany hoe tiako tenena zany hoe lay izy mihitsy no mila omena lanja bebe kokoa tsy mitena koa tsy mamea lanja ny mpikarakara anaty izy fa hoe omena lanja bebe kokoa ary atao tsapany tsirairay hoe lay zavatra ataotsika tya de hoan'ny taranaka faramandimby avelona tsara moa ko le teny sao de lasa hafa ny fandraisan'olona azy hoan'ny taranaka faramandimby zany hoe ianao zany rehefa mamboly ale azo de hoe ity de tsy hoanatsony fa ny anjarako efa vita le talohako lefa taloha be tany efa nanao izy de io le azo rehetrarehetra reo zany efa le iainantsika am'izao lefa le lola talohantsika nametraka azy ho atsika de ohatran'izay koa zany hoe andeha metraka ny tiako a ho an'le hoavy rehetrarehetra zay zavatra zay zany rehefa tsapanao ny lanjan'le zavatra ataonao de lasa zay le hoe nody ventiny ranona tsakaina fa rehefa hoe atao fahazarana fotsiny tonga fotoan'ny mpamboleka azy de reny zay rehetrarehetra manao tiserta mitovy de misy soratra mivadikaty hoe avatsy amin'ny aniny zay de amboly azy de manao selfie am'le zany zavatra hitatsika rehetra zany a hoe manao selfie amin'ny mangady ady azy de alaina le zanaka azy de manao selfie lasa manendrika an'izay le isika rehetra fa adino le tena mahazava-dehibe ale izy ny tanora ao anaty resaka tanora fanabeazana moa tsika talohany misy zany misy fanetanana zay ataony am'ireny sekoly reny na ny fampianarana fototra zany na ty amin'ny ambaratonga ambony hoe misy fikambanana mandeha mitety sekoly de manentana ny ankizy sy ny tanora an'le sekoly hoe zava-dehibe zany mamboly azo zany ny mamboly azo a dia mba ho antaranaka faramandimby mitondra misitona ny ala de misitona orana sotro zany rehefa fanentana le zany a zay lay fikambanana mihitsy misy fikambanana tena hoe manao nentsy zavatra ao anatin'le izy vo anaty Facebook io so hitako hoe misy fikambanana anankiray manome zanak'azo maimaim-poana de ianao ndray zany mba hoe manao nezaka rehetra mba haniriny iny zanak'azo zay nomeny iny zany alisy koa mila raha maso a fa misy mako ny sasany tonga za mivey fitaom-pamboleka azo février de lasa zay araka le nambarako teo de miaraka amin'ny tiserta mitovy de manao selfie fa le izy ve na rahanao maso tena tonga tamin'ny tanjona nirina tokoa ve hoe io fa efa lasa naniry le izy a velona ianao afaka 3 taona efa taona 5 taona anahoana fitomboly le zavatra sa fe tonga de efa vita iny de aiza ndray ny amin'ny eritaony e zay ohatrany hoe lasa ka lay tompony andraikitra zay miseratra sy no tompony andraikitra anatin'izay rehetra zay de zavatra hoe zavatra mba lazaiko zany anatin'le izy de hoe ny fanetanana eny anivon'ny fa sekoly anisan'ny lakile anankiray koa ahafahana miaro ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana amin'ny akapobeany mihitsy zany satria reo tanora reo ankizy reo no ampita any amin'ny fiarahamonina tsirairay avy zay misy aby zava-dehibe tokoa reto ka iny mamboly azo fa andao amboly azo andao arovana ny ala andao arovana ny zava-mananaina sy ny zava-boary rehetra de mila mifanaja zany ao anatin'le izy satria ny fifahasamihafiana no arena io le izy lasa de lasa ny fotoanantsika maro de maro ihany koa zay voalaza rehetra teo zay a inona fa nisy azon'iray sy ny tsirairay tany tokantrano any ianareo manaraka izao fandarana dinika amin'ity alatsinainy ariva ity akasitrahana Andriamatora Kotonirina Mahintsoa mpanabe tanora ny tenany a nanaiky ny vahiny tato angama sady meko teny famitinana ianao no fanaovam-beloma ihany koa sy ny afatra zay tianao ampitaina meko 2 minitra Andriamatora. Misaotra ny namana mpanao gazety ny antso misaotra ny MBS ihany koa napetrano sy niaraka teto amin'ity zao plateau mahafinaritra zao misaotra ny namako niarana ity hevitra ihany koa tao anaty fandarana ity de misaotra nareo ny atokantrano nanjoy hatramin'ny farany ny fandarana dinika de ny zavatra afatra farany ngamba de hoe araka nambarako teny am-piandohana hoe ny fanabeazana de miainga avy ao amin'ny ankonana miampita fiarahamonina de makany amin'ny fokotany commune ny district hatrany amin'ny firenena rehefa tsara fanabeazana ianao dia tafita foana am'izay zavatra ataona rehetra zay zany ny afatra anatin'le izy ary isika ray aman-dreny zay efa miteraka de aleo tsika ho tena mpanabe tokoa fa tsy sanatr'izany hoe miompy an'ilay zaza saotra tompoko akasitrana ianao akasitrana ihany koa Andrianarisoa Tolojanahary mpandala nentin-drazana mpikabary ara-pomba malagasy ihany koa nanaiky ny vahiny sy ny tondran'izay zavatra tsaro fantatra sy ny mahakasika ny
fiainana sy ny fiarahamonina amin'ny akabeany amin'ny malagasy zay akasitrany ianao omeko 2 minitra ihany koa ianao sady famahanana ny fanentana. Mankasitraka anao mpanao gazety mankasitraka ny namanato ihany koa indrindra tsika rehetrarehetra ny atokantrano zay nanaraka ny aino hatramin'ny farany za de ozy ary reto aty amin'ny farany aty hoe aza miteniteny foana, aza manao foana, aza mihinakina-poana, de aza manao na inona raha tsy voahevitra tsara zay efa ranony atao. De ty zava-maniry ty ny ala reto ao anatin'io daholo ny secret rehetrarehetra. Raha te hampandroso fiainana ianao de mahay miara-miasa amin'ireo zavaboary reo de be deaibe misy hazo amin'ireny ohatra hoe tsy sakanana de tsy voasakana ianao amin'ny atao misy hazo amin'ireny ohatra hoe raha misosa de misosa ny ataonao be deaibe ohatr'izany daholo de ireny zavaboarin'Andriamanitra afaka ampiasaina asosia tsara afaka anaovanareo famato tanàna ireny de mba tsisy mamaky tsony ny trano raha efa tafita be ianao amin'ny fiainana de mba afaka anaovanao fiarovana ireny sao de sanatria misy ny migafigafi sy ny namany de ireny rehetrarehetra ireny ny ainana fa mahafinaritra reto miaina tia mahamalagasy tsika atsika raha teo gasy iaino le mahagasy anao ataovy le izy trandrao le izy fa mahatafita io fa aza mbo manaiky pepon'olona amin'io zany hoe asa maiziny fanimpontsampy asa midevoly tsisy azany io fomba mahasoa io fomba mahatsara rehefa iainanao io de lasa mandroso tsikelikely ny fiainanao ary ianao de tsy omena heritaona fotsiny nomena olona anankiray miaina fomban-drazana na embolana de miova ny fiainany manaraka ho afa za tsy miteny hoe mandana manantona pitay za fa manaraka fomba manaraka fady de mandeha tsikelikely io fa le ana zava-fomba sy fady eto mbola tantara sy geografia fa manaraka indray ngambany azavaitsika sao fa tsara ten'Andriamanitra tompoka ho ela velona ho ela finaritra ho ambinim-bola ho ambini-karena ny kely tonga taiza lehibe ho tratrantitra honena sosiny tsara rehetrarehetra tsika mianakavy indrindra amin'ny rary fety sambatra ataovy zay mety fa tonga amin'ny fety manaova ny tsara manaova ny mety. Akasitrana mahafinaritra ery moa ianao an'izany kabary madinidinika izany de zay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina mamarana ny fandarana ao amin'ny ity an'io ity zay ihany koa efa natsidiko teny am-piandohana fa zay ihany koa no mamarina ny fandarana dinika ao amin'ity taona ity miverina indray tsika amin'ny fahasivy ny volana janoary 2024 raha tahinjanahary ka ity ny verina eto hiaraka hitafatafa sy iresadresaka mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny zavatra maro zay tokony ho resana miaraka amin'ny vahiny maro ihany koa de arak'izay efa natsidiky ny namana teo zay vahiny teo amin'ny rary fety sambatra fetin'ny krismasy sambatra ho antsika rehetra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra hatrany de mirary ihany koa raha mirary taona vaovao ho feno fahombiazana ho taona zina ny taona 2024 mametraka ny manao-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.